fifaliana indray ny miaona amintsika indray amin'ity andro faharoa iaonantsika eto ity. Araky ny efa fampiresahana tamintsika dia ifototra amin'ilay hoe vavaka isika. Jesosy tsy inona no nilaza an'izay hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva isika ka tsy reraka, koa dia fifaliana ny miarahaba anao mpiaino manaraka izao fandaharana izao. Andiniantsika hatrany ny atao hoe fiainam-bavaka. Dia amin'ity androany ity indray andinika vavaka nataona lehilahy anankiray indray isika. Lehilahy izay nahatanteraka fahadisoana lehibe teo amin'ny fiainany. Afaka mivavaka ve izy sa tsy afaka? Ny zavatra fantatra aloha dia voarakitra ao anatin'ny soratra masina fa navita ny vavaka izy. Ary andraisantsika lesona indray ny tantaran'ity lehilahy izay niara-nombona tamin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ity. Dia mialohan'ny hirosotsika eo amin'izany manasa anao hatrany hiaraka hanondrika ny lohantsika hanokana izao fotoana izao hivavaka isika. Rirainay izay any an-danitro, ho amasinina mandrakizay ny anaranao ary misaotra anao zahay. Mbola nomenao fotoana indray ahafahanay handinika ny teninao, satria tsy mety raha tsy mivavaka izahay, ary mila mivavaka mandrakariva izahay ka tsy reraka. Koa meteza omba sy hitany teninao izay horaisinay eto, mba hitondra fientanana vaovao ho anay indray ho amin'izany fiainam-bavaka izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay ny vavaka. Amen. Lehilahy anankiray, jiolahy izy, navita fahadisoana tokoa izy ary dia voasambotra. Nombona niaraka tamin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izy, noho izany fahadisoana lehibe izay nataony izany. Raha mipetraka ny fanontaniana hoe afaka mivavaka ve ny olona anankiray efa nahavita fahadisoana goavana, dia ny valiteny omen'ny soratra masina ao amin'ny Lioka 7:20 ka ny 2:20 dia maneho amintsika fa io lehilahy izay nahavita fahadisoana io dia afaka nivavaka izy. Zao indrindra no voatantara ao anatin'ny soratra masina eo amin'ny Lioka 7:20 ka ny 2:20. Ary hoy izy: Jesosy io, tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Zay no fangatahana nataon'ity lehilahy izay nahavita fahadisoana goavana ity ka voaomby teo amin'ny hazo fijaliana. Ny mahafinaritra avy hatrany eo amin'ny 2:20 dia namaly an'izany fangatan'ilay lehilahy jiolahy moa izany raha ny tena marina no azo ilazana anazy, satria izay indrindra no hitantaran'ny soratra masina azy ato, olon-dratsy na antona niaraka tamin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Izay no titra nomena anazy eo amin'ny 2:7 amin'ilay Lioka 7:20. Valitenin'i Jesosy avy hatrany dia ny hoe: lazaiko aminao marina tokoa anio, iaona amiko any paradisa ianao. Izany hoe raha valiana avy hatrany izany ilay fanontaniana hoe ny olona ratsy ve afaka mivavaka, dia eto tsika mahita fa ilay olon-dratsy niara-nombona tamin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia nivavaka izy. Nangataka nitodika tany amin'i Jesosy izy dia nandefa ny fangatahany tany amin'i Jesosy ary rehefa nandefa ny fangatahany tany amin'i Jesosy izy dia niverina ny valim-bavaka avy any amin'i Jesosy mampanantena paradisa ho an'ity olon-dratsy ity. Fanantenana ary hery lehibe ho antsika ny fahalalana izany. Ny soratra masina mantsy dia milaza tokoa fa samy mpanota avokoa isika rehetra. Ao amin'ny Romanina 7 ka ny 7:17.
ao amin'ny Isaia 7:15 ka ny 9:9. Eny, any amin'ny Isaia 4:20 aza dia milaza mihitsy izy hoe izay mety mba ohatry ny fahamarinana kelitsika dia toy ny lamba maloto, lamba miosindra eo anatrehan'Andriamanitra sika rehetra. Noho izany fankahirezana lehibe ny famakiana ny tantara sy mirakitra ny vavaka izay nataon'ity olon-dratsy anankiray ity. Fa dia rehefa nitalao nitodika tsara tany amin'i Jesosy izy nanao ny fangatahany dia nahazo ny valim-bavaka sy ny fampanantenana izay isan'ny lehibe indrindra andraindray ny olona eto amin'ity tany ity dia ny fahazoana izany atao hoe paradisa avy amin'Andriamanitra izany. Noho izany aza kivy fa mahereza isika ry mpiaino ajaina rehetra. Na manahoana indray izany ny toerana misy ianao, na manahoana faharatsiana efa tanteraka ao teo amin'ny fiainanao, mbola manana anjara ianao. Afaka mitodika makeo amin'i Jesosy ianao, afaka manandratra ny fangatahanao ianao, mitalao ny famonjen'Andriamanitra fa hamaly ianao Andriamanitra. Ny anankiray tsara soritina ihany koa ao anatin'ny ty vavaka nataon'ilay jiolahy ity, ny zava-misy dia izao. Io jiolahy io teo amin'io hazo fijaliana ny antonan'io dia efa niandry fotsiny ny fotoana izay ataperan'ny ainy. Asa mety ho tenenina ve hoe ora farany ho azy io, sa hoe minitra farany ho azy io? Fa tao anatin'izany fotoana izany no nanandratany an'izay fangataham-bavaka izay. Dia manentana sy manasa antsika ihany koa araroty ny androm-pahavelomantsika. Raha mbola velona koa isika dia mbola mitoetra sy marina hatrany ary marina mandritry ny mandrakizay ilay tenin'i Jesosy ao amin'ny Jaona 9:17 manao toy izao vakiana amin'ny anaran'i Jesosy: izay rehetra omeny iray koa no anantona ary izay manantona tsy mba ho laviko mihitsy. Mitoetra mandrakizay izany amin'ny fotoana izay anantonantsika an' Jesosy dia tsy mandahantsika mihitsy Jesosy. Ka araroty ry mpiaino ajaina ny vanim-potoana mbola havelomantsika omen'Andriamanitra antsika izany. Tombony lehibe izany, mbola ahafahantsika mitalao fahazon'Andriamanitra atao ny manonona ny paradisa ho antsika amin'ny fotoana hiantorahantsika makeo amin'i Jesosy. Lafin-javatra anankiroa izay no efa hitantsika. Tsy maninona, tsy hoe moa hoe tsy maninona le izy ny tena marina raha manoto ianao, fa ny tiana ho ambara dia ny hoe na manao ahoana faharatsiana efa niainanao dia mbola azonao atao hatrany ny manantona an'i Jesosy, mitalao sy mangataka ny famonjena fa ho azonao izany. Ary ankahirezina amin'izany ianao. Faharoa, araroty ny vanim-potoana fahavelomana mbola omen'Andriamanitra anao hivavahana, fa tsy mandà mihitsy Jesosy fa ekeny eo anatrehan'Andriamanitra iray izay rehetra manantona azy. Ny anankiray fahatelo tiana hosoritina ihany koa ao anatin'ity fangatahana nataon'ity jiolahy ity dia raha ny zavatra hita, sarotra ve ilay karazana vavaka nataon'ilay jiolahy? Ohatry ny fahitana azy tsotra, aingana tokoa kanefa matotra ny fangatahana nataon'ilay jiolahy. Hoy izy eo amin'ilay andalanteny ao amin'ny Loka 7:20 ka ny 2:7 izay novakiantsika tery am-boalohany fa mbola averenitsika vakiana le izy zao ilay fangatahana nataon'ilay jiolahy hoe Jesosy eo, tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Tsotra fa saingy tamin'ny fahamatorany feno tanteraka. Ny atoraka tanteraka teo amin'i Jesosy izy dia naborany tao anatin'ny fony
tao anatin'io fotoana fohy kely efa nananan'io. Aza mieritreritra ianao ny tady karazam-bavaka sarotra takarina be. Amorona io formula vavaka sarotra io fa tonga dia aborao amin'Andriamanitra ny ilainao ao anatin'ny fonao ao. Ny vavaka dia tsy inona fa resaka atao amin'Andriamanitra, toy ny atao amin'ny sakaiza izay tiana indrindra. Ka rehefa miresaka amin'ny sakaizanao izay tena tianao indrindra ianao tsy misy hoe amorona formula resaka hoe ahoana tsara moa zany ny resaka ho resaka, fa le tena ao anatin'ny fonao ao ilay tena ilainao sy manery anao izay aboraka amin'Andriamanitra. Dia azo ny valiny tsotra avy amin'Andriamanitra ihany koa ianao kanefa feno toky sy fanantenana tanteraka. Reo no zavatra anankitelo lehibe ary antso alefan'Andriamanitra amintsika ao anatin'izany hoe vavaka nataon'ilay olon-dratsy niara-nomboana tamin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izany. Mamonjy ny ratsy, mamonjy ny mpanota Jesosy. Mihaino ny fivavahana izy rehefa miantoraka tanteraka eo aminy isika ary manome ny valim-bavaka. Raha mbola velonaina isika dia raroty izay tombonandro omen'Andriamanitra antsika izay mba hitalahoana amin'Andriamanitra, mba handraisantsika ny zava-tsoa avy amin'Andriamanitra. Ary ny fahatelo izay noresahana teo dia ny hoe aza mitady antondrisaka sarotra be fa izay tena ao anatin'ny fonao tononona, izay tena manery ianao izay angatahana amin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsotra ihany koa, Andriamanitra fitiavana, io Andriamanitra izay ivavahantsika io. Dia hojerentsika ao anatin'ny fotoana fohy ihany koa ny ireo lafin-javatra vitsivitsy izay mbola hita ihany koa tao anatin'ny vavaka izay nataon'ity jiolahy ity. Hita tao ny fiainana feno finoana sy fahatokiana an' Jesosy. Misy lafin-javatra ohatrany somary hafahafa ihany nitranga teo amin'ny hazo fijaliana, satria raha ny soratra masina dia mitantara fa tamin'ny voalohany ity jiolahy ity dia mba isan'ny nandrabiraby sy mba niteniteny foana tamin'i Jesosy le niara-nomboana taminy. Nisy jiolahy anankiroa zareo no niara-nomboana tamin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, dia samy nanao teny hafahafa sy teny ratsy tamin'i Jesosy izy ireo. Fa ny mahagaga tao anatin'ny fotoana fohy niova izay toe-javatra izay. Ary izay tiana hosoritana izay hoe nahoana moa ilay jiolahy izay nanaratsy sy nanarabiraby an'i Jesosy tamin'ny voalohany no tao anatin'ny fotoana fohy nivadika avy hatrany ny fomba firesiny, satria nanjary nitalao famonjena tamin'i Jesosy ity lehilahy ity. Isaorana an'Andriamanitra satria eo ilay fidiran'Andriamanitra an-tsehatra. Ao amin'ny Korintiana voalohany toko 12 ka ny 7 dia misy an'izao fanambarana omen'Andriamanitra izao. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Koa mampahafantatra anareo aho fa tsy misy olona ampiteneny ny fanahin'Andriamanitra ka manao hoe voaozona Jesosy, ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy ny tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Ny zavatra azo antoka zany hatreo amin'ny fotoana farany enan'ity jiolahy dia ny asa tsy ankijanona ny fanahy masin'Andriamanitra, ny taona azy handray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenany manokana. Ao amin'ny Korintiana 2 toko 4 ihany koa. Korintiana 2 toko 4 manomboka eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 9 no misy an'ilay andalan-teny. Fa eo amin'ny 9 moa zany no tena ovakitsika sy fiterantsika amin'ity eto ity. Zao ny vaky ny teny eo amin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra izay nandidy hoe
aoka ny mazava hahazava ao amin'ny maizina no nampahazava ny fonay ho amin'ny fahazavany ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. Andriamanitra izay nandidy hoe aoka ny mazava hahazava ao amin'ny maizina no nampahazava ny fonay ho amin'ny fahazavany ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. Andriamanitra no miditra an-tsehatra dia manampy ny olona anankiray dia manjary mahita ny fahatsarana ao amin'ny Jesosy izy. Manampy ny olona anankiray dia manjary mahita ny famonjena ao amin'ny Jesosy izy. Ary izany no toe-javatra niseho teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ity lehilahy anankiray ity. Niasany ny fanan'Andriamanitra izy ary nanaiky an'izay fiasan'ny fanan'Andriamanitra izay dia nanjary niova ilay toe-tsaina nananany hoe mpaniratsiran'i Jesosy izy teo fa vetivetika tao aorianan'izay rehefa niasany ilay fanan'Andriamanitra izy ary nanaiky ny fiasan'izay fanan'Andriamanitra izay tao anatiny dia nanjary nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenany manokana izy. Ry mpiaino ajaina, tsy diso anjara amin'izany akory izasy ianao fa tsy miova Andriamanitra. Izay nataon'Andriamanitra tamin'io jiolahy io dia azony atao amintsika tsirairay avy isambatan'olona ihany koa. Mahereza ry mpiaino, mivavaha miantora eo amin'Andriamanitra, maneke ny fiasan'Andriamanitra fa mbola miasa tsy ankijanona eo amin'ny fiainan'ny isambatan'olona rehetra tsy ankanavaka mihitsy Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ary ny tanjon'Andriamanitra dia ny ahatonga antsika ho eo akaikiny toy ny nataony tamin'ity jiolahy ity. Mahafinaritra ny valim-bavaka avy hatrany voaray avy amin'i Jesosy. Hoy ny tenin'i Jesosy hoe lazaiko aminao marina tokoa iaona amiko any paradisa ianao. Ao amin'ny Lioka 3:20 eo amin'ilay 2:7 no ahitantsika ny ovalitenin'i Jesosy io. 2:7 dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa anio ny aonanao amiko any paradisa. Fanambarana lehibe sy mezinezina tokoa no nataon'i Jesosy tamin'ity jiolahy ity tamin'io vaninandro. Nampanantena Jesosy fa hiaona aminy any paradisa ity lehilahy izay voafaritry ny soratra masina, fantatry ny fiarahamonina rehetrarehetra nisy azy tamin'izany fotoana izany fa olon-dratsy io lehilahy io. Andriamanitra ania atateraka n'izany teny fikasana lehibe izany ho aso ho anao androany. Fa mivavaha dia mangatà miantora amin'Andriamanitra ekeo mpamonjy ny tenantsika manokana Jesosy dia handray ny famonjena avy amin'Andriamanitra isika ary mba ho tanteraka amintsika ania io tenin'Andriamanitra io ihany koa hoe hiaona amin'i Jesosy any paradisa isika. Manasanao hampamaranana izao fandinihana ny tenin'Andriamanitra tamin'ity andro faharoa izao hiaraka hanondrika ny lohantsika hivavaka isika. Tompo Andriamanitra any an-danitro, Andriamanitra fitiavana ianao. Tia izao tontolo izao ianao, tsy manavaka ianao, tia ny olon-drehetra ianao. Eny fa na dia ny olon-dratsy aza rehefa miantoraka sy manantona anao dia raisinao ary toloranao ny famonjena sy ny teny fikasana ny amin'ny fiainana mandrakizay handova paradisa. Mivavaka ho an'ny mpiaino rehetra izay nanaraka izao fandarana izao. Mamindra fo Andriamanitra, mamela heloka ary manampi, mankahireza hatrany dia aoka ny fanahinao masina hiasa ao am-pon'ny tsirairay avy, hanova ny tsy mety rehetra mba ho amin'ny fankatoavana sy ny fanantonana anao ary ny fandraisana anao mpamonjy. Amin'ny anaran'i Jesosy no anonana
sy angatahana ny vavaka. Amen.